Ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto izay ihany sy ny tontolon'ny sarimihetsika nahita mbokatra ny hetsika fitsirihana isan'andro izay notanterahana ireo olona avy eo anivon'ny brigady miady amin'ny famokarana horonan-tsary osika eo anivon'ny ministera ny kolontsaina sy ny vakoka nanampibetsaka ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'izany moa ny fiaraha-miasa tamin'ny olona tsara sitrapo izay nanome vaovao fantatra hatreto fa ny isa 7 ireo olona efa nampidirina amponja vonjomaika noho ny famokarana sy fivarotana horonan-tsary osika izao tao anatin'ny enim-bolana farany. Ravak'Andriamanalina mitondra ny anjenjiny sary nalainy mamy Samuely. Olona miisa 7 no nampidirina amponja vonjomaika tao anatin'ny enim-bolana farany noho ny famokarana sy fivarotana horonan-tsary osika raha nambarany brigady miady amin'ny famokarana osika eo anivon'ny ministeran'ny kolontsaina. Nosamboriny teo anivon'ity brigady miady amin'ny famokarana horonan-tsary osika ity moa lehilahy miisa 3 teny amin'ny toeram-pivarotana moto teny Akatim-bahoaka Omaly. Ny fampitambavaova amin'ny olona tsara sitrapo no nafahana nanao fisamborana azy ireo. Tratra tamin'izany ireo kojakoja avo lenta ampiasaina amin'ny famokarana horonan-tsary osika toy ny duplicateur miisa 5, imprimante miisa 4, scanner iray, coupe papier iray, unité centrale iray ary CD vierge anjatony maro. Andalana fanadadiana makasika ireo olona 3 voasambotra amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavany colonel Zafonry lehibe mpanadiady eo anivon'ny brigady miady amin'ny famokarana horonan-tsary osika dia isan'ny mpamatsy horonan-tsary osika ny eto Antananarivo ireo olona 3 no samborina ireo. Ankoatra ny fandaovana onitra izay mahatratra ny 5 tapitrisa ariary dia mbola misy ihany koa ny fanasaziana an-tranomaizina izay voafaritra eo anenanelany 3 volana ka hatramin'ny 5 taona ho an'ireo olona tratra mamokatra horonan-tsary osika. Ireo horonan-tsary osika nogajaina moa dia tsy maintsy hodorana ary misy ny dingana manokana rahan'ny brigady miady amin'ny famokarana horonan-tsary osika amin'ny fanatanteran'izany.